Asendrinao agnisan'le olo sambany tonga eto arabaiko manokana ianao amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa fiadanan'ny tompony eo aminao dia ho anareo zay tsy dia zatra mipetraka aloha aty mbola misy plasy malalaka be reto aloha reto ny plasy aloha dia natao ho antsika jiaby raha mbola hitanao misy plasy malalaka aloha reto dia afaka mipetraka eto anao amen fa ndraindray tiantsika le mipetrapetraka fara io mba mila mamboly fisainana vaovao anao hoe natao hipetraka eny aloha eny anao fomba fijerina aigle zany amen ny aigle rehefa mipetraka any amin'ny toerana farany ambony izy no mipetraka amen dia mipetraha eto mandroso mame vahintsika be plasy farany aloha ka vahintsika rehefa tsisy hipetraka dia zay olo avy afara be agny matsiaro fa tokony hipetraka aloha eto dia mitsangana fa afaka mipetraka aloha eto amen tahin Jesosy tonga dia mandeha anaty amin'ny farany aloha ty mihitsy nareo mivady rahalahy ho anareo mivady mihitsy ny toerana eto aloha ase va ty zareo kristiano asetsika bravo mafy be zareo amen mba mila mianatra atsika zany mba miconsidere ny tegnatsika fa olo manana ny maizy azy atsika miainga avy aminao nge io aza miandro olo agnajanao aloha fa anao mila magnaja tega aza miandro olo idokadokanao fa anao mila mahafantatra ka raha ataonao zao raha vao lehilahy anao aza miandro olo iteny anao ndraiky marao tsy mba lehilahy va fa tokony enao ihany tokony efa mahafantatra fa lehilahy ianao ary resy lahatra ny amin'ny maha lehilahy ianao ohatran'izany koa ny vehivavy tsy tokony ampahirezina anao ka raha ataoko ke zany namba misy olo zato amby arivo iteny hoe viavy pastery tsy aisako loha satria fantako filalahy za ohatran'izany koa zany tsika mifiainany raha tia andeha lavitra anao anagno zay toetsaina zay mandana mahita fa olona natao eny aloha eny anao natao eny amin'ny tendrony mandana manomboka mahita fa anao io vehivavy ilainy fiarahamonina lehilahy ilainy fiangonana antsika ty naizanaiza tany andehananao mila manana comportement karan'izany ianao zay vao maniry aminao zay vao tanteraka aminao fa nendray tsy tsapatsika zany everitsika fa olona kely fogna atsika mitovy am'le antodina aigle ndray andro nampikotrehina akoho atao tagnatina akoho takao i aigle io dia jusque izy foy dia rehefa foy izy mitaritina renina akoho aigle izy fa lasa nandeha fisainana akoho mihinam-potaka ho le akoho dia mihinana koa izy nefa tsy fihinana aigle ny fotaka egny ny akoho mitsikasikasiny eraky tany jiaby io dia mba igny koa izy mitsikasikasiny fa natonga saigna anazy ndray andro nagnôragna andro avy ny orana sendra avy ny orana dia izy niondroka ambany karanty hitany sariny tsy nitovy tamin'ny akoho reo mila mahita ny sarinao anao fa tsy mitovy amin'olo jiaby zay anao vao miova dia rehefa nitodika ambony ohatran'izao izy nahita aigle nanidiny haozy ry ozy ohatran'ny mitovy aminary manidiny fa magnino ndraiky za mbola eto ambany eto nanomboka teo izy no nanapa-kevitra tsy janona tambany ntsony fa nanidiny mila anao zany mba mahita hoe anao io olo manana ho avy tsara be aza le androany no ifantohanao hoe anao androany tsy manambady tsy anasa tsisy vola nagnan'olo trosa tsy zany mila hitanao fa mila mahita ny tegnanao anao fa hanana ho avy maventy be amen zay natonga antsika tamin'ny alahady nampianariko anao an'le hoe aigle tsy haiko tamin'ny alahady moa isa tamin'ny zoma tsy taditiko ny aigle ho any tegna anisany zavatra mampiavaka anazy izy manana vision enjagna be izy raha hita raha mbola 4 kilometre magnodidina anazy keo na aloha na gauche na droite na ny arina hitany dia anao koa zany mila mahita ino raha hitanao ny fahalebiazanao zay natonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe lehibe ny ao anatinareo mitondra fahalebiazana zany ianao io na dia mipetraka ambany volo aza mitondra fahalebiazana anao na dia mbola tsy anasa aza mitondra fahalebiazana anao na dia voany sarahany sipanao aza mitondra fahalebiazana anao na dia mbola tsy lasa ampita-dranomasina ranao mipetraka mitondra fahalebiazana anao na dia efa niteraka efatra aza tsy haiko ino koa mbola tianao no izy atsika anazy
mitondra fahalebiazana anao. Aza manaiky mihitsy ianao hieritreritra hoe tsy tafavoaka zany. Ta iny tompo anetsika. Aza magneky an'izany. Izy io moko rehefa nga ny fiainanao dia zay zavatra agnatin'io sainao io ihany. Zay ny fiainanao. Tsisy ankoatran'izany. Raha vao anao misaigna ny tegna fa sahirana dia sahirana anao. Raha anao mahita ny tegnanao fa olo faran'izay mijaly dia hijaly ianao. Ary igny na fietsen'ny devoly igny mametraka raha agnaty saigninao koa izy. Ovany fomba fisainanao. Dia zay mahatonga ny soratra masina mampianatra rehefa mivavaka ny olo anankiray io zay miova amin'ny fanavaozana ny saina. Misy raha mila ovagna agnaty saigninao koa. Satria tsika rehefa andesina fahasahiranana dia lasa manana fomba fisainan'olo sahira. Dia tavela amin'igny keo. Mitovy amin'le aigle teo satria ny ray petrapetra tamin'ny akoho izy dia niveriny fa akoho izy. Androany mila mahiratra ny sainao fa olo andeha lavitra ho hainao. Zay no hitodiantsika kely amin'izay amin'le leçontsika androany makasika ny fitiavana, makasika ny fanambadiana sy ireo karazana vehivavy ary ireo karazana lehilahy isan-karazany. Hoatorontsika anao zany androany mba afantapantaranao amin'izay ny tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny andavanandrom-piainana. Ny fomba fijery anankiray ho za rehefa miditra agnatina tokantrano, raha vao miditra agnatina fitiavana dia mila manana anao fanapahan-kevitry ny andefitra. Zay aloha zany raha vao tokantrano ny resahana, raha vao fitiavana ny resahana. Toerana misy fitiavana zany misy fandeferana. Jereo ngeny ny fomba nanehon'ny tompony zany fitiavana zany. Indreo izy ny fitiavan'ny tompo atsika fa fony mbola panota isika no efa maty hamonjy atsika Kristy. Zay nanehon'ny tompo fitiavana. Atsika mbola panota no nitiavany. Fa tsy atsika efa vita batisa na hoe efa mpiandry na dekona na pasteur na evangeliste na katekista. Tsy zany fa fony mbola panota isika. Donc zany ny fitiavana dia natao ho ana erreur sy défaut. Akory pasteur? Ny averiko zay mandeha ny fitiavana dia natao ho amina erreur sy défaut. Tsy fitiavana ny fitiavana kalesaky faravolagna fogna anao vao magnoroko vadinao. Sasany raha vao fantany le 29 niany manany rano aby. Satria maray le 30. Tsy fitiavana zany. Misy grave le vehivavy reo e. Ya. Raha vao mafinarinaritra ananjy dia tiany fa raha vao tsisy ny ty. Donc zany matérialiste. Tsy fitiavana zany. Tsy fitiavana. Zay ho ny fomba nanehon'Andriamanitra ny fitiavana antsika olombelona, fony mbola panota isika. No efa maty hamonjy atsika Kristy. Ka raha tegna tianao ramosenao, tianao madamanao, dia mila tianao mbo any défaut-ny. Fa tsy posiny fo. Zay le izy ka. Raha tianao madamanao, tianao ramosenao, mila tianao mbo any défaut. Ary raha tianao madamanao, mila tianao mbo andry valilahynao. Zobavinao. Le tiaviny volamiko eto tsy ndeha atao bisou karaha ataon-tegna vadin-tegna sagnatria ny vava. Fa mila mizatra fiarahamonigny miaraka aminjareo anao. Faminao reo. Faminao reo. Fianakaviana vaovao. Anao zany raha vao andeha anambady efa mieritrereta zany hoe izovy dolo moa famille viavy. Izovy dolo famille lehilahy io rehefa andeha anambady. Ireo zany ndray vadinao daholo. Fa tsy vady miaraka mandry fo. Ireo zany lasa anao daholo. Ary miova ny langage manomboka akeo. Tsy papanareo tsony agnarany, tsy mamanareo fa papatsika, mamatsika.
raha vao manogny tanàgnanjareo tsy zany tanàgnanareo agny fa an-tanàgnatsika hoe raha tegna tianao hoe ilamigny tsara le fifankatiavana de aza mba zatra ho za tamin'ny antoandro an'izay magnaraka Facebook aza mba zatra mifagnantso amina gnaragna aberty mba imagine nge anao marigny raha karahan'izany karaha le amina planète hafa regny mihitsy anao hoe zay marao misy anaty io antegna sasany moa tsy fahaizany manogny kilôdy kilôdy toki ilôdy ary maregny ngong magno fa mba au moins raha vady le izy raha olo tigna le izy mba tsy hoe chéri mba samy mamerina aloha misy tsara misy mahay zany koa sasa nanogny zany aby fa tsy hay sasany la mba nogny zany tsy mba atao misarisary chéri vo bikoropaka amin'izany tahiny tompo ianao e zay zany ny zavatra anankiray mila vogna andefitra de mba mianatra ianao zany a magnavao ny fomba fisainanao vonona ianao a niara-monina amin'ny fianakaviam-badinao satria manomboka eo de mifanakalo tanteraka nenanjy lasa nenao lasa nenanjy de mila hainao tsara mi-équilibré ny famille du côté nao sy ny côté ny vadinao raha tianao ilamina le izy